araka ny namboarako tany am-piandohana teo dia iresaka ny basy toliara isika ary zay no antondianareo miresitra amin'ny rahalahy ataony avy ny vaovantsara ny televizionna malagasy alohan'ny diratsika ao anatin'izay ngambo dia le hojerentsika vetivety ny fampafantarana misimisy kokoa an'ity basy toliara ity. tahaka izao ny hoendriky ny tetikasa basy toliara rehefa vita ny fanorenany ka miodina mamokatra ny orinasa 5 kilometatra avaratry toliara amin'ny sisiny atsimo andrefany Madagasikara any amin'ny faritry ranobe no isy ny toeram-pitrandrahana. Tsy anatin'ny alan-javaboary arovana izy io ary tsy mahakasika ny alan'ny mikiasy ny alan'ny baobab, tsy ahitana toeram-ponenana ihany koa anatin'ny toeram-pitrandrahana. Tamin'ny taona 2024 no nahazo ny fahazoan-dalana hitrandraka ny basy toliara. Ilmenite, rutile ary zircon no hotrandrahana amin'izany. Ny ilmenite sy ny rutile dia ampiasaina amin'ny fanamboarana loko fotsy, fitaovam-pitsaboana toy ny vy fanohizana taolana tapaka ary akora fampiasa amin'ny sakafo, ny fanafody sy vokatra fikoloana endrika amam-bika. Ny zircon kosa dia ampiasaina amin'ny fanamboarana solonify sy taila seramika. Atao miandalana ny fitrandrahana ka velaratany 210 hektara isaky ny mandeha no trandrahana. Averina amin'ny toerana anakana azy ireo fasika tsy misy mineraly mba hanarenana ny tontolo iainana ary volena zava-maniry araka ny teknika manara-penitra. Afaka fotoana vitsy dia ho tavaverina amin'ny laoniny sy voavolo zava-maniry ny faritra efa voatrandraka. Alaina amin'ny bulldozer ny akora ary alefa amin'ny tremio sy vanina hialan'ny fasika vaventy. Afangaro amin'ny rano avy eo ary alefa amin'ny alalan'ny fantsombia makany amin'ny ozinina fanasarahana ny fasika mineraly. Tsy mampiasa ny rano fisotro sy fampiasa ny ponina ny basy toliara fa ny tahirin-drano lalina ambanin'ny tany na ny aquifer no angalana ampiasain'ny tetikasa. Ny rano alaina dia hodikodina ampiasaina imbetsaka ka ny ampahany kely lasa entona ihany no soloana rehefa ilaina. Milina miodikodina sy rano no ampiasaina nasarana ny fasika tsotra amin'ny fasika misy mineraly ao amin'ny ozinina voalohany. Tsy mampiasa akora simika mihitsy amin'izany. Eny isanjaton'ireo fasika ilaina ihany no misy ireo akora mineraly ilaina ka averina any amin'ny toeram-pitrandrahana avokoa ny ambony rehetra amerenana amin'ny laoniny tontolo iainana. Rehefa avy eo amin'ny ozinina voalohany ireo akora mineraly dia alefany amin'ny ozinina faharoa. Anavahana ireo vokatra telo dia ny ilmenite, ny rutile ary ny zircon. Tsy mampiasa akora simika velively ihany koa eto fa herinaratra sy andrebi miampy ny vesatry ny mineraly indray no ampiasaina. Atoby amin'ny silo lehibe aloha ireo vokatra ary taterina amin'ny fiarabe misarona labasy tsy tatera-drano mba hiarovana ny vokatra tsy hiparitaka. Amin'ny alalan'ny hery masoandro no amkarana ny herinaratra ampiasaina ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Anampitosika izany ny milina miodina amin'ny solika mavesatra. Tafiditra ao anatin'ny fotodrafitrasa orona ao atoerana koa ny toeram-ponenana mahazaka olona hatramin'ny 300 rehefa mandeha ny asa famokarana. Lalana vaovao vita amin'ny tara mirefy 570 kilometatra eo miainga avy any amin'ny toeram-pitrandrahana makany amin'ny toeram-panatobiam-bokatra mialohan'ny fanondranana no amboarin'ny basy toliara sy ampiasainy ifamezivezen'ny kamion lehibe. Tsy ho voelingelina araka izany ny fifamoivoizan-daolobe eny amin'ny lalam-pirenena fahasivy. Isy ihany koa ny fananganana tetezana iray vaovao mifanila amin'ny tetezan'ny firenena. Isy toeram-panatobiam-bokatra mahazaka ilmenite hatramin'ny 5.3 alina sy 1 hetsy taonina, rutile 1 alina taonina ary zircon 5.1 sy 1 alina taonina ho atsangana akaiky ny seranana fanondranana entana. Tapis roulant misarona manaraka ny jeté mirefy 500 sy 500 metatra no mitatitra sy mandatsaka avy hatrany ireo vokatra tsirairay maka ao anaty sambo. Tsy anakana ny fampiasan'ny ponina ny tora-pasika ary tsy hanelingelina ny asan'ny mpanjony ny toeram-piatsonan'ny sambo lehibe satria natao sady avo no sady miataka ny tsatoka amin'ny tana azy. Ho afaka hiandrika sy asa malalaka araka izany ireo ponina mivelona amin'ny ranomasina. Iny fanadihadiana ilay matoa ministry ny renakibony tany basy toliara somary maromaro ny tsy mahafantatra amin'izao fotoana zao inona marina ilay basy toliara ahoana marina ny fandehan'izy io hitondra inona ho an'i Madagasikara ny fananantsika n'ilay hoe basy toliara ary inona ilay tena trandrahana ao anatin'ity basy toliara ity. Araka ny horonan-tsary izay hitantsika teo moa manazava amin'ny ankapobeny tetikasa tsara ihany no manamafy fa hitantsika eo fa any amin'ny 70 kilometatra avaratry toliara any ho any misy an'ny isin'le fitrandrana ny aorianao zany rehefa
feno fepetra rehetrarehetra dia aty amin'ny 20 kilometatra miala aty amin'ny plazeny Mangily sy Fatiny miditra ny anatin'ny tany, zany hoe lafitafitra kely ny tanàna Toliara any aloha misy an'le fitrandrahana. Ary hitantsika teo moa zany fa misy koa zany ny fomba hanaovana le fitrandrahana. Tsy voalohany eto Madagasikara ny fitrandrahana Fasimainty efa mitovy amin'ny tany amin'ny QMM any Fort Dauphin ihany misy fitrandrahana Fasimainty goavana ihany koa, fa ity nisy fanatsarana goavana na misy an'le gisement koa moa tsy mitovy satria tany Fort Dauphin tena eo amin'ny plage le izy amin'ny fasika amoron-dranomasina. Ity zany araka ny lazaina teo dia lavitra ny rano ny plage any amin'ny 20 kilometatra miala amin'ny plage no misy an'le fitrandrahana araka le hitantsika teo reny moa zany dia amin'le faritra mavomavo tamin'le saritany teo nisy an'le fitrandrahana. Dia avy eo indray araka ny efa nilazaina teo ihany misy karazana vokatra izay vokarina dia ny ilmenita, rutile, zircon ary miampy koa moa zany an'le hoe monazita. Vokatra efatra zany no vokarina ao anatin'izy io ary méthode-na fitrandrahana izay nekena ho ataon'ny zareo dia nanatsara n'izay efa hitantsika tany amin'ny Fort Dauphin. Tany manko mampiasa rano be dia be satria ny tany manisy ohatran'ny dobo kely izay dia mampiasa an'le hoe dragy. Dia iny zany nanaovana le fitrandrahana. Ity zany dia minage fanaovana mine maina asaiky zany ny anaovana anazy mba tsy ampiasana rano be dia be. Dia rehefa avy eo zay vao amin'ny fanaovana le fanasarahana an'ireo vokatra ireo mila atao anatina rano ihany le izy. Dia iny rano ahodina, zany hoe rehefa amin'ny voalohany no maka an'le rano zany dia misy bassin ahafahana manao an'le fanadiovana an'le rano avy nampiasaina dia ahodina iny. Dia rehefa misy partie moa mientona dia ampiana fotsiny le rano rehefa zany hoe kely tsy ampiasa rano hoe be dia be. Na izany le rano ampiasaina zany dia rano izay tsy ampiasa ny ranony Toliara amin'izao, fa rano alaina any amin'ny aquifère zany hoe rano lalina napy aquifère moa zany masse mobile izy io, zany io mikorina any ambany be any, tsy le hoe nappy phréatique. Le phréatique le ety ambonimbony zany fa somary any ambany any amin'ny 20 metatra any ambanin'ny tany no akana le rano izay ho popina. Ary izy io zany anaovana an'izay bassin izay fotsiny, fa ny ao anatin'le vola isan-karazany anaovana asa fampandrosoana moa zany dia eritreretina ihany koa ny hoe ampiasana an'izay rano izay tsy maintsy popina izay any amin'ny fanaovana fambolena, any amin'ny fampiasan'ny olona be dia be ny azo ampiasana anazy zany, mba tsy hoe izay ampiasainy fotsiny an'le tetikasa fa ho ampiasainy ny vahoaka ihany koa. Any amin'io toeram-pitrandrahana io dia toerana tsy misy trano any na ray ary zao, fasana no misy any. Tsy zany hoe tena toerana lavitry ny tanàna le anaovana le fitrandrahana, tsisy trano any na ray ary zao, tsisy olona mipetraka, fa nanaovan'olona charbon moa zany. Dia mety hoe misy olona mandalo manao an'le charbon manimba tontolo iainana raha teo, mikapa an'le hazo ary araka le hitantsika teo ny fomba anaovana an'le fitrandrahana zany dia satria araka ny lazaiko teo 900 n'le tany ihany le akora, zany hoe alaina le tany dia atao ny fanodinana dia averina le 450 isan-jato miverina. Dia iny 450 isan-jato dia iny tonga dia mandeha zany ny réhabilitation hatrany dia tsisy lavaka be hijanona eo aloha zany, azo antoka 100 isan-jato fa tsisy lavaka be hijanona eo amin'le fitrandrahana zany. Ary mandritra n'io fitrandrahana io efa netiko teto ihany ny fanazavana fa eto moa miaraka amin'ny ministry ny tontolo iainana izay hitondra ny fepetrara tontolo iainana dia nisy izay fifampidiniana natao tamin'ny orinasa nitarihan'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina zany nijerena izay tena tombontsoa ho an'ny firenena. Ary tena araka nefa nilazaiko teo ihany hoe nanehoana Andriamatoa Filoha zany hoe fitiavan-tanindrazana miady mafy ho an'ny firenena. Ary nanaiky an'izany koa moa ny orinasa rehefa napetraka ny hoe nanao an'izay hoe modèle économique zay zany niaraka tamin'Andriamatoa Filoha hoe inona marina ny vola ho azonareo, inona zany no tokony ho anay tao anatin'izay dia fantaniana moa inona mba tombontsoa ho azon'ny firenena zany ao anatin'le izy misy ny tombontsoa izay ho azon'ny firenena amin'ny ankapobeny amin'ireo fandraisan'ny tetikasa anjara amin'ireo projets nationaux.
Ary io koa ny fandraisan'ny tetikasa anjara amin'ny projet régionaux izay mitetina any amin'ny 20 tapitrisa dolara anoany zany reo anankiroa reo. Ambonin'izay dia misy ny andraisan'anjaran'ny tetikasa amin'le hoe RSE na hoe responsabilité sociétale des entreprises izay mitetina 4 tapitrisa dolara isan-taona 4 millions de dollars par an izay misy fampiakarana 200 isan-taona. Zay no anaovana asa sosialy fampandrosoana ifotony. Zay zany tena ifotony fotsiny mihitsy zay any amin'ny commune zay mahazo misitraka an'le tetikasa. Araky ny lazaiko teo mety azo ampiasaina ny fanaovana ny fambolena amin'ny alalan'ny rano zay ataontsika asena aomen'ny orinasa mba ahafahan'ny olona manao fambolena tsy andry orana fa afaka maka an'izay rano zay afaka be dia be ny azo ampiasana. Be dia be ny aza vola 4 tapitrisa dolara isan-taona zany raha ataontsika kady tsotsotra zany ampitomboana 5,000 latsaka kely eo any amin'ny 20 miliara any zany isan-taona ho ana commune vitsivitsy eo satria le 20 tapitrisa dolara nyresahana teo tsy ao amin'ireo commune ireo fa iny zany andraisana anjara mitetikasa goavana aty amin'ny firenena. Dia misy koa zany afaka angamba ny oetim-piany hoe ahoana ny fizarana izy io amin'ny fotoana anaovana certification le tetikasa zany dia andoha avy hatrany zareo 20 tapitrisa dolara anaovan'ny fandraisana anjara amina projet nationaux dia 10 tapitrisa dolara amina projet régionaux tsy mandrefana. Anjarantsika any atoerana isy komity hijery an'izay hoe inona ny ataontsika amin'izany vola zany anaovana ampandrosoana ny tourisme ohatra zay azo atsarina tsara ny infrastructure touristique rehetrarehetra, ny resaka lalana, ny resaka aéroport, ny hôpitaly sy ny sisa ao Toliara ao Atsimo andrefana. Ary le nationaux moa zany ny fanjakana ny hita ahoana ny ampiasana n'izany 20 tapitrisa dolara amin'le tsy ho ela zany fa fotoana anaovana le certification le projet. Rehefa avy eo rehefa tonga ny hoe voanomboka ny tetikasa, voanomboka tena nomboka hitrandraka satria tsara ihany manamarika fa tsy hoe rehefa navela hiasa indray ny tetikasa dia hoe hitrandraka rapitso mbola nazava moa ndray mato misy ny tontolo iaina rehefa avy eo fa mbola misy asa maromaro fixation na paramètre technique environnemental maromaro mbola tokony atao satria ny ato moa zany izy dia tsy afaka nandroso zay mbola eo ny compensation an'ny reny hoe tompona fasana ny tany rehetrarehetra mbola mila mazava tsara daholo. Dia amin'ny fotoana tena nomboka hitrandraka dia manampy 10 tapitrisa dolara indray zareo amin'le asa ny Toliara le teneniko teo mety anaovana lalana ve hôpitaly manara-penitra iraisam-pirenena io mbola hita zay tena anaovana azy fa betsaka le vola. Dia manaraka an'izay dia 3 taona aorinan'ny fitomboan'ny fitrandrahana dia mandoa 10 tapitrisa dolara indray zareo ho an'ny tetikasa nasionaly, dia mandoa 10 tapitrisa ohatr'izay koa izy dolara ho an'ny tetikasa eo amin'ny faritra Atsimo andrefana. Dia 5 taona aorinan'ny fitomboan'ny fitrandrahana mbola misy 10 tapitrisa indray au niveauan'ny ito amin'ny national dia misy 10 tapitrisa au niveauan'ny faritra Atsimo andrefana. Miampy an'le 4 tapitrisa isan-taona dia miakatra 200 ho an'le commune misitraka azy. Tena zavatra goavana zany, mbola tsy nisy ohatr'izany ny tetikasa arenakibon'ny tany rehetra teto Madagasikara mbola tsy nisy voalohany ary zay aloha isaorana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika nalava ara le fampidiniana satria naka fotoana fa tena tsy nanaiky mihitsy zany raha tsy hoe azo zay tombontsoa an'ny vahoaka malagasy sy ny any amin'ny foton'izay. Eo anivon'izay zany dia misy ireo nisy hoe mbola nisy fiovana zany zay le hoe fanatsarana zay fomba fitrandrahana sy ny hoe hoentina ny fotony amin'ny resaka asa sy ny sisa efa voafaritry ny lalàna fianarana-kibon'ny tany amin'izao ny tsy maintsy ampiasana ny olona malagasy ao anatin'ny tetikasa 20 isan-jato farafahakeliny dia 20 ny hoe mety hoe ivelany zany fa tsy maintsy efa napetraky ny andininy fa 370 ny lalàna io koa moa zany hoe tsy maintsy manao famondrana fahaizana ny vahiny mba ho betsaka ny malagasy miasa ao amin'le tetikasa amin'arivo ny asa ho ilaina anatanterahana fitrandrahana ary mandritra le fotoana anaovana ny fametrahana le foto-dravitra satria raha hitantsika tamin'le sary teo amin'le hoe lavitry ny tanàna ny Toliara ny misy anazy
dia mbola izy zany fanaovana fotodrafitrasa hitaterana an'le izy zany hoe mbola misy lalana eo amin'ny 50 kilometatra eo avy any amin'ny toeram-pitrandrahana makainy amin'le seranatsambo vaovao ihany koa zay ty avaratry ny tanàna ny Toliara no asiana azy dia iny mbola maka fotoana any amin'ny 2 taona any iny vao vita ny seranatsambo mbola any amin'ny miaraka amin'izay mbola 2 taona ny fanaovana an'le asa fanaovana fotodrafitrasa zany tsara internet ihany natanso ho antsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy mamakivaky ny tanàna ny Toliara akory ary ny hitahitantsika teo amin'ny fanadihadiana iny ny fitaterana an'le vokatra fa aty avaratra ny tanàna ny Toliara ary lalana vaovao tsy manelingelina ny lalam-pirenena fahasivy fa lalana vaovao mihitsy ary atao tara tamin'ny voalohany manko saika atao tany izy io fa ny fitondram-panjakana amin'izao ary Andriamatofiloha dia nanindry an'izay dia tsy maintsy atao goudron le izy zany mba tsisy ny vovoka sy ny sisa mety animba ny hoe ary izy io zany eo amin'ny camion 90 taonina no tatitra an'le izy amin'ny fotoana eo ny sambo moa zany dia eo amin'ny indray mandeha isam-bolana ary rehefa tena be dia be ny vokatra dia zay vao mety hoe indroa isam-bolana dia amin'iny ihany misy camion zany mety hoe maromaro ny fivezivezena ary aty amin'ny tsy anelingelinan'ny tanàna ny Toliara satria tsy le port zao no ampiasaina natao port vaovao no atao aty avaratra zany tsy hamakivaky ny tanàna ny Toliara mihitsy zany ireo camion reo ary tsara ihany koa no manindry fa taminanao an'le jeté amin'le seranatsambo vaovao dia jeté sur pilotis izy io zany hoe afaka mivezivezy somatsara ny sambo madinika ao ambany mitoy ihany ny fanjonoana fa tsy isy olana mihitsy ary tsy manimba n'le tsy misy érosion côtière koa satria sur pilotis le jeté dia ny rano zany mivezivezy araky ny tokony ho izy ihany fa tsisy raha ohatra manko le jeté vato reny dia lasa voasakana le fivezivezen'le vagy fa ity zany efa nitsindrin'ny fitondram-panjakana tsy maintsy sur pilotis le jeté mba ahafahan'ny rano vezivezy fotsiny ka mametoka ny mpanjono any Toliara ihany koa zany fa tsy misy mihitsy ny fanelingelenana ny fanaovana ny asa jono mbola mitoy hatrany ny asa fanaovana jono ary vao maikara ao anatin'le tetikasa amin'le fampiasana an'le $4 isa-taona mbola be dia be azo ampiasaina ny amin'ny fanatsarana ny fanjonoana le izy azo ampiasaina amin'ny fanaovana ny agriculture ny fambolena sy fiompiana azo ampiasaina amin'ny resaka fahasalamana azo ampiasaina amin'ny zavatra be dia be amina resaka fiofanana ary amin'izao moa zany dia efa misy ny firesahana miaraka amin'ny ministry ny fampiafana teknika hoe ao anatin'le 2 taona anaovana an'le fanaovana fotodrafitrasa ahafahana mitrandraka dia tokony efa mandeha ny fanofanana ny mpiasa izay malagasy hiasa ao anatin'le tetikasa dia mazava be ao anatin'ny lalàna ny fianarana an-kibon'ny tany hoe raha misy ataontsika hoe mitovy fahaizana dia tsy maintsy ny ao atoerana ny raisina compétence égale dia raisina zany ny local mandeha koa zany moa fampiofanana ao anatin'izay dia azontsika antoka fa maro dia maro amin'ny zanaky ny Toliara zany no azo asa mivantana na koa ankolaka satria misy service maro ateraka io hitanareo tsara fa tsy voalohany amin'ny tetikasa goavana eto Madagasikara fa fantelony ary maro ny asa nateraka zany ohatra raisitsika ny Ambatoviny ary amin'ny QMM ohatrohatran'ny reny zany fa tsara kokoa noho zay satria ity zany ny tetikasa voalohany eto Madagasikara trafitrandrahana goavana ka hoe alohan'ny anombohan'le fitrandrahana efa voafaritra meloa avokoa mandritra n'le fotoana hitrandrahana ny hoe ahoana ny anaovana azy ahoana ny vola alohan'ny zareo aty amin'ny fanjakana malagasy tsindriko eto zany fa rehefa tonga amin'ny période de croisière ny tetikasa dia mandohatra any amin'ny 20 tapitrisa $, isa-taona ho an'ny fanjakana malagasy na le any fotony zany na ny amin'ny etra isan-karazany ao daholo ny etra ao ny tamberim-bidy ao ny impôt sur ny revenu an'le orinasa ao ny fandoavany an'le lela zay rehetra teo atratratrany amin'izany ny vola ho azontsika ary efa fantatra meloa satria efa nisy modèle économique efa natao zany dia mazava tsara ho an'ny firenena zany zao hoe inona no entiny nomenareo anay ho azo amin'io inona mahazo tombony koa izy matonga mampiasa vola ty amintsika ary io moa zany zao baiky ny Andriamatofilohan'ny Repoblika hoe nitetikasa goavana rehetra io natao taratra zao io zany natao modèle hoe
tonga dia efa fantatra meloha fa tsy nohatra nazo antsika tamin'ny tetikasa hafa hoe eo vao manao négociation indray ahoana ny anatsarana azy fa ity zany vao zao dia efa hita taratra ny lalana fizorana ka zay angamba amin'ny akapobeany no famaritana azy amin'ny akapobe amin'ny lafiny teknika sy ny sosialy fa angamba ny amin'ny lafiny tontolo iainana moa eto ny tompona andraikitra lafiny tontolo iainana teteny zany ianao azo fitinana ve ndray matomministra zany hoe mety na ara-sosialy na ara-ekônomika ho an'ny Madagasikara ny fandehanany ty tetikasa ity. Tena mety ary natao modely mihitsiny ho an'izay tetikasa goavana mbola ho avy rehetrarehetra ary izay no mety hoe naka fotoana nisy hoe fiatoana mety naka fotoana nisy fa ananana zavatra tsara zany ary araky ny lazaiko hatrany am-piandohana moa zany dia hoe tsy hoe fifampidiniana tsotsotra no natao fa tena de très haut niveau satria tena hoe nitarihana Andriamatoa République Andry Rajoelina mivantana ny fampidiniana ary tsy ao anatin'ny mangarahara tanteraka vavolombelona n'izany ny tetikasa toy ny tetika toy ny orinasa toy ny orinasa hoe côté en bourse tsy misy zavatra misy ny norme be dia be tsy maintsy arahana ary tao anatin'izay fampidiniana rehetrarehetra izay no nahitana hoe aiza mety aizany tsy mety inona ny tokony anatsaranareo anazy mba etoanay malagasy io dia manome antoka ny vahoaka malagasy fa mety amin'ny firenena malagasy io ary io no atao modely voalohany eto amin'ny taran'ny firenena io natao ary io no atao modely amin'ny tetikasa hafa eo izay mbola ho atao rehetrarehetra hoe raha vao mieritreritra ianao hoe tetikasa goavana misy fangatahanao mety hoe fanamorana fa inona kosa ny tombontsoa hoentina raha vao goavana ianao dia misy fiantraikany eo amin'ny national zany zay mahatonga hoe misy fandraisana anjara ao amin'ny au niveau national misy fandraisana anjara au niveau régional akoatra n'le hoe RSE any amin'ny local zany ny manitikitika ihany koa rehefa misy ny tetikasa goavana lehibe sana amin'izao dia ny resaka ara-pahasalamana le matoa ministry ny tontolo iainana aiza ho aiza ihany koa ny paikady napetraka ho amin'ny fampandehanana izay tetikasa izay eo amin'ny fipetrara tontolo iainana izay takina ao anatina fametrahana tetikasa goavana lehibe sahala amin'ity base toliara ity. Mankasitraka amin'izay fanontaniana izay natao Madagasikara dia efa mazava ny paikady amin'ny fampandrosoana hoe iroso itsika amin'ny fandrosoana lovainjafy. Inona moa ny dikan'izay fandrosoana lovainjafy izay? Tsy maintsy mampifandray ny fivoarana ara-toekarena isika miaraka amin'ny fitsinjovana ny fiarahamonina ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary efa betsaka ny ezaka ataon'ny fanjakan'ny malagasy ankehitriny anisan'izany ny fanavaozan-dalàna maromaro izay mikasika ny tontolo iainana. Singaniko manokana moa ny fanavaozana ny didim-panjakana Messie izay vao natao vao lasa teo. Inona moa le décret Messie io didim-panjakana io dia mampifanaraka ny famatsim-bola miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny olombelona. Ary les notes de conseil des ministres nivoaka tamin'ity herinandro ity dia manazava hoe levée de suspension amin'ilay tetikasa ny nakatoavana tamin'ity herinandro ity. Midika zany hoe manome lalana amin'ny ONE sy ny ministère tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy mba itoy mila fanavaozana ny étude d'impact environnemental satria marihana fa tamin'ny taona 2014 no natao voalohany ny étude d'impact environnemental nefa ny tolotolo dia miova tanteraka ao anatin'izay folo taona izay. Mazava ho azy zany fa tsy maintsy avaozana io étude d'impact environnemental io ary tsy maintsy mifanaraka miaraka amin'ny didim-panjakana Messie vaovao. Midika zany hoe ny antony didim-panjakana Messie dia mba hanome antoka hoe tsy hisy voka-dratsy amin'ny zavaboary sy amin'ny olombelona io karazana tetikasa io. Ary amin'ny resaka manokana tsika momba ny base toliara araka ny tenen'ny andriamatoa ministra ny Harena Kibonitany teo efa nazavany moa ny tombontsoa ara-toekarena azon'ny Madagasikara ao anatin'io tetikasa io fa base toliara dia orinasa côté en bourse. Midika zany hoe tsy afaka manao faux pas izy io amin'ny resaka ara-tontolo iainana manjary tonga dia latsaka tanteraka ny action en bourse an'izy io ary fitrandrahana ara-dalàna izy io
ary misy ny fanaraha-maso eto anevy ny fanjakana malagasy hoe tena manaraka ny fepetra ara-tontolo iainana avea ny fitariana an'ilay tetikasa ary raha tsy manaraka ny fepetra ara-tontolo iainana dia zo ny fanjakana malagasy no manajanona n'ilay tetikasa tsy maintsy sina suspension indray zany ilay tetikasa janona avy hatrany ilay tetikasa raha sendra misy voka-dratsy rehefa vita moa le étude d'impact environnemental dia inona ny vokatrizay étude izay tsy maintsy misy plan de gestion environnementale et sociale hoe inona daholy ny ezaka sy hetsika rehetra atao momba ny tontolo iainana sy ara-tsosialy ary tsy maintsy misy koa ny plan d'action sur la biodiversité jeky zany hoe raha misy ny fiantraikany amin'ny zavaboary dia inona daholy ny ezaka rehetra atao amin'le mpitantana an'le tetikasa ahafana mampiena sy micompense an'izay fiantraikany izay ary ny fanjakana malagasy manomboka miaraka amin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tena sari-piaro amin'ny zavaboarintsika amin'ny karazan-java-mananainantsika ary raha tsy marina izay tsika ve tena hiezaka ohatr'izay mba hampody an'ilay varika teo tena ohatra mivantana izany hoe ny fanjakana malagasy tena miezaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny toeram-ponenan'ny voajanahary dia ny ala toeram-ponenan'ireo biby ireo tsika ve animba ny ala voajanahary nefa mampody an'ireo varika ireo tsia dia afaka manome toky hoe ataontsika izay ezaka rehetra ahafahan'ity tetikasa ity manaja ny fepetra ara-tontolo iainana zany hoe efa miara-mandeha ve sa andeha aloha zay étude d'impact zay tsy maintsy miara-mandeha izy io ary araka ny teniko teo efa nanao tsika tamin'ny 2014 fa najanona le tetikasa dia tsy maintsy avozana zany izy io satria miova ny tontolo ary ny ekipan'ny Bestuliara efa matetika koa miona miaraka amin'ny ekipan'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ary manolotra ny hetsika rehetra izay ataon'izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sao dia manana anam-piny andray aman'to ministra ngambany tsy dia hoe anam-pina fa fotsiny hoe afatra hoe matona ndray an'ny izay fanapa-kevitra izay ny filakevitry ny ministra dia efa nilanjalanjaina daholo zany rehetrarehetra zany hoe arak'izay hoe tetikasa mety hitondra vola fanjerin'ny lafiny ara-piarahamonina ary manaja ny fepetra ara-tontolo iainana izay indrindra mahatonga ny hoe mbola tsy hoe raha pitso dia tonga dia isy ny fitrandrahana mbola mizazorona misy paramètre teknika maromaro environnemental araky ny mbola atao hatramin'izany hoe plan de gestion na rayonnement mbola maromaro zany no fepetra mba ho azo antoka tanteraka fa tetikasa sady mitondra zay hoe fampandrosoana lovainjafy zay tokoa zany hoe mijery an'ilay lafiny anankitelo voalazan'Andriamatoa sy ny tontolo iainana teo zay anefany dia tsy ho afaka ho natao raha samy mifampijery ohatran'izao fotsiny dia tsy maintsy naka an'izay fanapa-kevitra zay rehefa azo antoka tamin'ny teneniko teo efa nisy ny fampidiniana rehetrarehetra zay dia za zany mino fa ny zavatra atrehantsika amin'izao tsy hoe andeha hamon'ny firenena sanatria tsy mananeritreritra an'izany fitondram-panjakana fa ny amelona indrindraindrindra ary anatanteraka an'le hoe ny fitrandrahana ny arena voajanahary ary ny arena-kibon'ny tany moa dia arena voajanahary tsy azo avozina dia mila an'izay fepetra rehetrarehetra zay mba tena hitondra tokoa an'izay hoe fampandrosoana lovainjafy zay tsika raha vao tsy mampiasa ny resource naturel tsika nampiasa ny resource naturel ny daholo ny olona nandroso ireo fa zay hoe mitrandraka tsika fa miaraka amina fepetra zay zany tsara tsindrina zay zay afatra angamba le izy hoe raha janonao fotsiny inona ary no entiny io ny mijanona anaty tany ohatra raha iraisika fotsiny hoe tsika zao tsy ampy sakafo fa mbola manafatra sakafo manana terre arable be dia be tsika fa dorana fotsiny io zany hoe raha tsy misy fampiasam-bola le otrika arena ananatsika ara-voajanahary tsy vadika arena mihitsy zay zany tsy ny tena tiana tsindrina hoe raha ohatra tsika tsy samytsisykitiana daholo dia zay le hoe mandeha eo ambonina otrika arena tsy mivadika azo iainana le izy dia zay zany no isotomana ny saitsika hoe ifambetanana fa ny fanjakana manome antoka an'izay hoe tsy maintsy fanarana ny fepetra rehetrarehetra dia manentana avy hatrany koa moa zany hoe atsika rehetra ifanometanana amin'izay mbola misy mizazorona resaka le nytenen'Andriamatoa misy teo zany hoe mila atao
manaraka ny amin'izao ny zavatra mety misy tamin'izany na nitetika asa raha tsy maintsy mbola anao misy mbola asa fikaroana fanampiny ahafahana mametraka an'izay mizazoro zay dia eo zany ny ataontsika manomboka zao zay ny toyan'ny ataony zareo satria afaka manohy indray zany izy amin'izao aorinan'izao fanapa-kevitra zao. Somary lavalava ny resadresaka fanaovantsika telo mirahalahy teto amin'ny vaovao-tsary fa ilaina ilay fampafantarana mba tsy sy ny ahiahy ho an'ny vahoaka malagasy ao anatiny izay bazy toliara izay makasitraka andriamato ministry ny arenakibon'ny tany rakoto malala herindrainy Olivier ny vahiny teto amin'ny vaovao-tsary ny télévision malagasy andriamato ministre Max Fontaine Andry ireny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy mazava izay resaka ny antsika izay